Faly miona amintsika rehetra indray ry havana tonga eto amin'ny fotoanany mana isan'andro. Iverina kely indray any amin'ny boky Isaia tsika manomboka anio. Any amin'ny faminaniany Isaia zany. Araka ny fandaharana hitantsika amin'ny karatra mpiara-mamaky ny Baiboly izay arahantsika raha teo moa eto amin'ny fotoanany mana isan'andro. Ny Isaia toko 70 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 no vakintsika anio. Alohan'ny amakitsika azy dia hiara-mangataka amin'ny Tompo isika, hanazava ny saintsika indrainy amin'izany ary isaotro n'Andriamanitra raha teo no ny tombontsoana anatsika amin'izao azahotsika miaraka miay noho ny tenin'Andriamanitra izao. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao misaotra anao indray izay noho ny famondramponao. Tonga eto amin'ny fotoanany mana isan'andro izay fotoana ifanaovanay aminao satria fotoana androsonao aminay ny hanim-panahy. Hamelona ny fanahinay, hanova ny toetsainay, hamantatra ny sitraponao Andriamanitra. Satria fantatray ry Tompo fa ny saina eto amin'izao tontolo izao izay miaina n'izao tontolo izao dia saina no ajambain'ny fahalalana, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mazana. Mangataka aminao zahay, mba tsy ho izany no toetsaina misy eto amin'ny firenenay, fa toetsaina miova, manaraka ny sitraponao. Zany no etaetanay ry Tompo, ko ampianaro zay anio mba ho voninahitro ny anaranao ny fiainanay, mifanaraka amin'ny teninao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaia toko 70 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Loza ny zaza maditra zay maka saina nefa tsy avy amiko hoy Jehovah. Ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko, mba hanampy ota amin'ny ota. Dia izay mandeha hidina any Egypta nefa tsy nanadina tamin'ny vavako, handositra ho any amin'ny fiarovana mafy ny Farao sy alokaloka eo amin'ny alokaloka Egypta, kanjo ho tonga enatra ho azy ny fiarovana mafy ny Farao, ary ho fanalambaraka azy ny fialokalofany ao amin'ny alokaloka Egypta. Fa tonga ny zoany ireo lehibeny, ary tonga ny hanesa ny hirany. Izy rehetra dia samy hahazo henatra noho ny amin'ny firenena tsy mahasoa azy, zay tsy mahavonjy na mahasoa, fa tonga henatra sy latsa kosa. Any amin'ny tany mampahory sy mahaporiporitra, zay iavin'ny liom-bavy sy ny lion-da, ary ny mena rana sy ny mena ranafo manidina, no nitondrany areny teny an-damosiny boriky tanora, ary ny fananany teo amin'ny trafony rameva, ho any amin'ny firenena tsy mahasoa azy. Nefa zava-pona sy tsinotsinona ny famonjeny Egypta, koa izany no nanaovako azy hoe lay be reka tsy mety manao na inona na inona. Mandehana ankehitriny, soraty amin'ny fafany eo anatrehany zany, ary soraty amin'ny taratasy mba haharitra amin'ny andro any aoriana mandrakizay doria zany. Fa firenena maditra izy, zaza mandainga, dia zaza zay tsy mety miainy ny lalàn'i Jehovah, izay manao amin'ny mpahita hoe aza mahita, ary amin'ny mpaminany aza maminany zavatra marina aminay, manao vavava malefaka aminay, mamina ny fitaka, mialà amin'ny lalana, mivilia amin'ny ale. Atsaharo ny iray masiny Israely tsy eo anoloanay intsony. Koa izao no lazay ny iray masiny Israely, satria manday izany teny zany ianareo, ary matoko ny fanaovana-keriny sy ny filakolahana, ka miankina amin'izany dia ho aminareo ty eloka ity. Tahaka izay mivava dia mila enjera, zay miboitra amin'ny manda avo, ka ho tampoka dia tampoka no aravany, ary ho vakivakiana izy tahaka ny fahavakivakian'ny vilany ny mpanefi-tany manga.
raha motsamotsaniny ka tsy hitondrany roho. Koa rehefa motsamotsana izy de tsy hisy vaky no azo atao fangalan'afo ao ampatana, na ho azo atao fangalan-drano ao andavaka famorian-drano azy. Zao lazain'ny Tompo de Jehovah ny ray masiny Israely. Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena anareo, amin'ny fanginana sy ny fahatokina no isiny ny herinareo. Nefa tsy nety ianareo, fa ho kosa ianareo tsia, fa andositra ny taignin-tsovaly zahay, ko noho zany dia andositra tokoa ianareo. Aroa ianareo hitaingina ny faingan-tongotra zahay, ka de ho faingan-tongotra koa ny manenjika anareo. Ny arivo andositra raha rahonan'ny anankiray, eny andositra ianareo raha rahonan'ny 5. Mandra-pahatonga ny sisa aminareo tahaka ny tokazo avo any an-tampony tendrombohitra, tsy tahaka ny faneva eny amin'ny avoana. Ko de mbola iandry mandra-pamindra ny fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin'ny avo izy mandra-piantrany anareo. Fa Andriamanitry ny fahamarinana Jehovah sambatra izay rehetra miandry azy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ireto ndray ny fahamarinana zay ho tsipitsika eto ry havana. Zaza maditra no iantsony Jehovah any Israely. Zaza maditra no iantsony Jehovah any Israely. Lozany zaza maditra, andininy voalohany, firenena maditra izy, zaza mandainga. Loza no anjo azy. Raha vao manomboka ny bokin'ny Isaia amin'ny ry havana, dia mitory ny alahelon'ny Jehovah noho izany ditra ny Israely zany. Isaia toko voalohany, mandrenesa ary lanitra ary mianoro tany, fa Jehovah no miteny hoe, efa nitaiza sy nahalehibe zaho, kanjo niodina tamiko ireo. Ny omby mahalala ny tompony, ny boriky ny fihinanam-belon'ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misaina. Indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka, efa nahafoy an' Jehovah izy, efa nanamavo ny ray masiny Israely, efa niodina izy. Tena nampalelo an'Andriamanitra raha vao nanomboka mihitsy ny faminaniany Isaia amin'ny, de izany mahazaza maditra, zaza miodina tamin'ny Jehovah izany fahitany Jehovah azy. De mbola mitohy foana zany. Eto amin'ny toko 7 de izao tandondomondoza Israely, satria hanafika azy ny Asirianina. Zao ny tenin'i Jehovah, aza mba mila vonjy any Egypte ianareo, aza miverina makany Egypte ianareo. Tsy ahavonjy ianareo any Egypte, ary efa 300 taona ianareo, navotako avy any ianareo. Aza miverina milalina makany Egypte intsony ianareo. Teny efa nataon'Andriamanitra mihitsy zany, ary ny mpanjaka zay ho fidiana de tsy amerina ny olona ho any Egypte mihitsy. Deutéronomie 17 andininy 17. Aza miverina makany Egypte mihitsy ianareo. Aza mila vonjy any Egypte ianareo. Zao nefa ny zavatra nitranga. Ny
tsy nila hevitra tamin'Andriamanitra ry zareo, fa niazakazaka nakany Egipta ny nataony. Makasaina izy, avy aizany nakany saina, avy amin'ny Jehovah ve? Nanao fanekena izy, moa ve avy amin'ny Jehovah? De nanjary nanota izy. Nanjary nanao zavatra nandraran'Andriamanitra azy izy. Ka any amin'izay efa nandraran'Andriamanitra azy indray no ilany vonjy. Rehefa manantanina ny loza. Nahoantsika no hijanona ho zaza maditra. Raha misy zavatra mampatahotra anao, any Egipta indray ve no ila vonjy? Zay efa no tompoina nandritry ny 300 taona, ry havana. I Madagasikara ve? Isika neka raha mbola tsy tonga teto ny filazantsara, de fa mpanompo sampy isika. Nangoraka antsika nefa Andriamanitra. Nangoraka antsika Andriamanitra. Ka rehefa jerenao ny tantara, nidirany filazantsara marina teto amintsika. Tamin'ny taona 720 de nisy mpanompon'Andriamanitra iray tany Pays de Galles. Nataon'Andriamanitra tsy nahita tory izy tamin'ny alina, fa nasainy namaky boky mba miresaka tsotrany amin'ny Madagasikara tany maizina. Ny ampitson'io satria mpampianatra teolojia izy. Dia nanao antso izy tamin'ireo mpianatra zay nampianariny. Mbola misy tany iray tany maizina tsy nahalalany filazantsara marina. Izy aminareo no any itony filazantsara aminy. De nanangatanana ho aty amintsika David Jones sy Thomas Bevanna, ary mbola tsangam-batony zany ny sekoly any FJKM any Tomasina mandraka androany. Zay tanàna ny fidin'Andriamanitra ho nidirany fahazavana marina. Hanafaka atsika teo ambanin'ny fahefan'ny sampy. Dia nanjary afaka isika. Ary mahita isika amin'izao fotoana izao feny fiangonana i Madagasikara. Ny mampalahelo nefa rehefa tonga ny zavatra manahirana, de miverina makany Egipta indray ny malagasy maro, eny na de ny efa piditra mpiangonana aza. Raha isika kristianina neny mbola miverina makany amin'ny sampy, satria SATRIA hoe everina ho kolotsaina malagasy ny mivavaka any tendrombohitra. Tsy kolotsaina ne zany fa kolom-pivavahana ranomariny. Kolom-pivavahana zany. Anjarany tsirairay avy nefa ny mandiny tena. Fa mahalasa eritreritra lalina ity hoe handeha hiverina ho any Egipta ila vonjy any tsika fa manantanina ny Asiriana. Manantanina ny zava-manahirina ka ndeha tsika ho any amin'ny sampy ndray, ndeha tsika hivavaka amin'ny razana ndray, ndeha tsika hanompo sampy ndray. Havako ho antsika kristianina, ho antsika kristianina, miverina makany Egipta raha isika ny mbola mandeha makany amin'ny sampy. Ary ny filazan'i Jehovah antsika amin'izany, zaza maditra. Omenatra ianareo ny amin'izany ho izy, omenatra ianareo. Hiverina ny mifanimpotsampy ndray ve? Tsy ho antsika e. Tsy ho antsika. Na inona manantanina, na inona toloza manantanina, tsy verina ho antsika tompoko. Isika kristianina tsy ho antsika. Raha ny olona mbola mijanona any Egipta moa no makany, normal ane zany, tsy mahagaga zany. Fa raha isika no miverina makany Egipta ary kristianina, tsy akasitrahan'ny tompo zany e. Zaza maditra no ilazany eto hoe, ary zao no ampalahelo, hidiran-doza isika. Satria isika indray no mampijanona ny olona any Egipta. Isika no asain'Andriamanitra miantso azy hiala tany, de tsika indray ve niverina ho any. Ny mampalahelo eto ry havana de zao, raha voalaza mono hoe efa tonga ny zoana ny lehibeny,
ny lehibeny amin'io amin'ny traduction sasany de hoe ny mpifehy azy, sasany manao hoe ny ministrany, ary ny hoe ny hiraka ambarany eto hoe tongany haneza ny hiraka, ambassadeur ny lazainy am'zany. Zany hoe reo mpitondra hiraka makany ary eo ambassadeur. Ry havana, olona ambony ene zany, olona ambony ene zany. De inona zany tokony ataotsika? Andriamanitra milaza hoe manampy io tamin'ny ota ny enareo raha manao zany, homenatra ny enareo e. Mila saina nefa tsy avy amiko io Jehovah. Tarigetra atsika am'izao fotoana zao dia ny fiovan'ny toe-tsaina, changement de comportement, fiovan'ny toe-tsaina, miova amin'ny fanavaozana ny saina amin'ny famantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Iza no mpanolotsaina atsika raha tiatsika iova ny toe-tsaina? Ny Tompo, lay mpanolotsaina mahagaga de Jesosy zany. Ary enganie ny mpitondra eto amin'ny firenentsika de anao tahaka ny Josafata hoe iaraka aminao aho ry ahaba saingy anontany olo ny tenin'ny Jehovah. Ry havana, zaza maditra no nylazana any Israely rehefa niala tamin'Andriamanitra izy ka niazakazaka nakany Egypta no ny tonga ny zava-manahirana. Raha miazakazaka makany amin'ny sampy isika ary kristianina, zaza maditra ny isika ray zany, miodina amin'ilay nilaza hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Anjara antsika nefa ny mandinika any am'zany, tsy mandidina iza na iza ny Tompo. Fa izao kosa ny filazany amintsika kristianina, zaza maditra ianao raha mbola miazakazaka makany Egypta indray. Avy any enenao ny navotany, tamin'ny fanompoatsampy eneny nanilananao hoe fantatra marina mihitsy zany eo amin'ny fiainanao. Sampy no ny tompoinao teo aloha, fa rehefa nanolo tena ny tompo ianao, nialanao zany sampy zany. Enganeka tsisy sampy vaovao ndray ho tompoinao, na sanatria mamona no anjary sampinao ndray, ka ny tenin'ny mamona no enoinao mihoatra noho ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'ny volaman-karena no enoinao mihoatra noho ny tenin'ny Kristy Tompo. Zaza maditra isika raha izany, satria mila vonjy hialokaloka any Egypta indray. Fa rehefa ao amin'Andriamanitra isika ny mialokaloka, ho hitatsika amin'ny manaraka fa Andriamanitra ihany ny fialofana tsara ho antsika. Ny filazana hoe zaza maditra, fahamarihana faharoa, de nasain'i Jehovah nosoratana ho fantatry ny taranaka ty aorina. Manomboka amin'ny andinin'ny 9, mandehana ankehitriny, soraty amin'ny fafany eo anatrehany zany, ary soraty amin'ny taratasy mba haharitra amin'ny andro any aorina mandrak'izay dory zany. Fa firenena maditra izy, zaza mandainga, ho fantatry ny taranaka any aorina, zany ditra ny Israely zany. Mampangina ny mpaminany, zany moa ny teniny oko. Zao izy nylazainy amin'ny mpaminany hoe aza maminany zavatra marina aminay tsononareo. Fa manao vavava malefaka aminay fotsiny, tambatambazy fotsiny zay na de zao aza ny fiainanay. Maminany fitaka aminay ianareo, ary zao no izy atsaharo ny fitenenanareo zany ray masin'ny Israely zany, tsy eo ny lona intsony zany, atsaharo aza miteny anay an'izany tsony ianareo. Zavadoza ne zany. Zavadoza zany. De hoe mahasositra anay zany teninareo zany, fa zay tsy maintsy makany Egypta ka de manginy ianareo, fa tsy ilainay teny zany ray masin'ny Israely zany, fa Egypta no hamonjy anay, fa tsy raharanay nareo zany. Manginy ianareo mpaminanindreo. Zany ene ny tenin'ny zaza maditra, tsy mety mangina nefa ny mpaminany, satria Andriamanitra mihitsy nylaza hoe mandehana ankehitriny ka soraty ho fantany zany, ho fantatry ny taranaka rehetra zany, ny teny mandalo, fa soraty ho fantatry ny taranaka any aoriny zany, fa zaza maditra ne Israely. Nefa noho izany ho Jehovah de zao, ty eloko ty de hiatra aminareo, tahaka zay mivava efa mila enjera, izay mibotra amin'ny manda avo ka ho tampoka de tampoka ny maharavany. Iza moa zany? Ianao mandany Jehovah io, ho tampoka ny eny haravanao e. Fitiavan'Andriamanitra ny mahatonga azy teny zany. Mampididoza havako ny fandavana ny Jehovah e. Mampididoza. Ary mbola nasai nosoratana izany ho fantatry ny taranaka mandrak'izay,
mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de ho vakiny eto amin'izao tontolo izao ny bokin'ny Isaia mpaminany. Na tiany olona na tsy tiany olona zany, ho vakina eto amin'izao tontolo izao ny bokin'ny Isaia mpaminany satria nasaina nosoratana izany. Naona satria tsy tian'Andriamanitra idiran-doza ka ampitandremany. Ry havana, arovy ny fiainanao ny ankohonanao, ny firenentsika, aza sina banga eo amin'ny manda, eo amin'ny fiainanao, aza sina fiodinana amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, fa faharavana ny efaran'izany. Iza ny olona teto amin'izao tontolo izao tsy nanao ny tena no matanjaka raha mba manana ny diksioneran'ireo olona, manana diksionera efatra ry havana, anaran'olo malaza teto amin'izao tontolo izao daolona ao anatiny. Fa nakaiza? Eny, misy amin'izy ireny natsonina ray ody any aminy, fa misy amin'izy ireny ravany mandany teto tany, ary satria zaza madity izy fa tsy nenao n'Andriamanitra dia any amin'ny fahafatesana mandrakizay izy. Loza ny zaza maditra ho Jehovah. Soraty zany ho fantatry ny taranaka amin'ny fandimby. Antsika ny mieritreritra. Zaza maditra ve aho? Ka miverina makany Egipta, na de efa nahalala ny famonjen'i Jehovah aza, na de efa nahalala ny fitiavany aza, na de fantatro aza fa midika ny lakroa eo amin'ny fiangonana rehetra manerana ny Madagasikara io anie ka fitiavan'Andriamanitra io hoe fanavotana niala tany Egipta ny dikany hoe maty teo ny Tompo isolo voinahy, mba tsy ho andevon'ny otaintsony aho na hanompo sampy intsony, fa hanompo an'Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy Tompo lay mpamonjy ahy. Soraty ho fantatry ny taranaka amin'ny fandimby ny ditra ny zaza maditra miverina makany Egipta. Soraty ho fantatra eo amin'izao tontolo izao fa ny fanompoanany Egipta neka tsy mahavonjy. Jehovah Andriamanitra ho ihany no etokinao, satria io Andriamanitra io natezitra azy fa amarena fahatelo mbola vonina hamindrafo. Na de tezitra azy io Andriamanitra io mbola vonina hamindrafo, fa amarena fahatelo hanika manoro lalana izy. Andininy fahadimy folo, izao no lazainy ny Tompo de Jehovah iray masiny Israely, amin'ny fiverenana sy ny fitsarana no amonjena nareo, amin'ny fanginana sy ny fahatokiana no isiny ny herinareo. Izany ny tenin'i Jehovah. Miteny ao anatin'izany ihany Jehovah, na de tsy mety aza ireo, miteny ihany Jehovah. Zao ny lazainy miverena, mitsara eto amiko, mangina eto anatrehako, matoky ahy, fa izaho no hamonjy anareo. De hoy izy amin'ny 9:20, Jehovah de mbola iandry mandra-pamindra ny fo aminareo. Andriamanitra ny fahamarinana Jehovah, sambatra izay rehetra miandry azy. Maditra Israely, miodiny Israely, mila vonjy any Egipta Israely. Mbola miteny amin'ny ihany Andriamanitra, miverena ry zanak'olombelona, miverena eto anilako ihany anie, eto anilako ihany ny famonjenanareo. Eo amin'ny fiverenanareo amin'ny iray masiny Israely ihany no amonjenanareo, amin'ny fanginanareo sy ny fahatokinareo azy no hisy ny herinareo. Fanontaniana mipetraka dia izao: firy-taona no efa niandrasan'ny Tompo anao hiverina eo aminy? Firy-taona no efa niandrasan'ny firenentsika hiverina eo aminy? Firy-taona no efa niandrasany any Madagasikara ho afaka teo am-pelantanan'ny Egipta dia ny fanompo-tsampy zany? Fa ngiako zinsa tamin'ny taona 737 izy ny maty. Tamin'ny andohan'ny fanjanahantany azy izy, dia efa nivavaka ho an'ny Madagasikara ka namorona la ira hoe Jehovah Tompo tahiry sy atsarao ny taninay, ho vai ny fombanay, ho fohy ny taninay ny sampiny. Ireo mpitondra anay taio tianao, omeo say marina anao ny sitrakao.
efa hatramin'izany Andriamanitra no miandry antsika hiverina marina aminy ary mandraka ankehitriny mbola maro amintsika no andrasan'ny Tompo satria mbola te hamindra fo izy. Ry havana, tsy ho isan'izay hanamafy fo tahaka ny zanak'Israely ny isika, fa isan'izay hiverina amin'Andriamanitra. Tsy ho any Egypta ntsony havako, tsy tokony amin'iza intsony, fa hangina eo anatrehan'Andriamanitra. Hametraka an'Andriamanitra ho arontsika, hametraka an'Andriamanitra ho tokontsika, ka na asirianina to inona na asirianina to inona no ampitahotra atsika, Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa hangina. Ary amin'ny fiainana manokana izany, mety hiazakazaka makatsisy makariny olona hitady vonjy amin'ny zavatra ka tsy akasitrahan'Andriamanitra, fa ianao havako, ianao sahia miavaka amin'ireny. Anao tahaka andro Daniel, Sadraka sy Mesaka ry Abednego, averimberina matetika reny tahaka ny sefa tany Egypte, miaraka amin'Andriamanitra, tsy manao afa-izay sitrapon'Andriamanitra ihany. Enganie ry havana, enganie ny malagasy rehetra, tsy ho zaza maditra fa ho zaza hendry hialokaloka eo amin'ny Jehovah. Hivavaka isika. Soronao zay raha eo noho ny famindramponao, fa nasainao ny soratana tokoa izany fahamarinana rehetra izany mba ho tory lalanao anay aty aoriana. Mifona aminao zahay amin'ny ditra anay Andriamanitra, fa na dia efa tonga taty aminay aza ny filazantsara mbola eto aminay no porofony fijoroan'ny fiangonana samihafa manerana aty Madagasikara ity, dia mbola maro aminay miverina any Egypta. Manompo sampy indray, mifona zahay Andriamanitra, mifona zahay ary mangataka aminao mba tsy hiatra eto aminay fa maizana reo niverina tany Egypta, fa hamindra fo aminay ianao ka hamirany irakay. Ary taona ny malagasy rehetra ianao mba hiala amin'ny sampy, mba ho anao i Madagasikara Tompo. Manomboka aminay kristianina zany ho voninahitro, amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no angatana izany. Amen.